avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Jumina, Tiago, Jumina, Orange, Fraise et Coco, c'est parfait, Marisa Caraza, Jumina, Mina Metiamna. Manolotra ho anao ny vaovao. Fanetry be ho an'ny firenena ny fanodikotena mbola mpanjakana, fanararao tapahefana, fanomezana tombon-dainy manokana, famotsiam-bola sy ny sisa ka mila andraisana fepetra entitra izay tsy tokony hijanona amin'ny fitanisanareo eloka vitan'ireo voakasika sy ny fepetra no raisina fotsiny ihany fa mila tatitra mazava anaisotra ny ayahany be sy ny maro. Isan'ny vaindohan-draharaha ny fitondrana fanavaozana ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka hoy ny filoham-panjakana atao fianaran-tsony maraina teo. Isan'ny mamaly izany politika izany ny fitoeram-piofanana sy fikarohana ho an'ny mpitsabo-panampy sy mpampivelona ao Tambohobe notokana ny filoham-panjakana mivady androany. Aina ny mety tsy fampin'ny zezika sy ny fiakaran'ny vidiny aty Afrika noho ny fikorontanan'ny zotra an-dranomasina sy ny zotra anabakabaka ao amin'ny pays du Golfe sy ny fanakanana amin'ny ampahany ny fivezivezena ao amin'ny Détroit d'Ormuz. Tranga izay ampiakatra ny vidim-bary, ampienan'ny vokatra, fa ihany koa ahatonga ny krizy ara-tsakafo aty Afrika, indrindra ho an'ny firenena toa an'i Madagasikara, izay isan'ny mbola miankin-doha betsaka amin'ny fampiasana sy ny fanafarana zezika simika amin'ny fambolena. Polisim-pirenena manodidina ny 307 isa no ahitsika manerana ny Madagasikara ahitany filaminana mandritra ny fetin'ny Pasika. Tanjona ny ahafahan'ny malagasy rehetra hiatrika fety ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana hoy ny tompon'andraikitra. Any ivelany noho ny fantrana lalina hatrehan'ny Pakistan natao maimaim-poana manomboka androany araritra ray volana ny sara-pitaterana amin'ny fiara fitateram-bahoaka ao Islamabad renivohitry Pakistan. Vidin-tsolika tao an-toerana izay niakatra hatrany amin'ny 2,700 hatramin'ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Israel sy Iran antony izao fanambakevitra noraisiny izao. Ny andinindinireo avy hatrany ary. Aterina indray ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ny tialina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany matoa andasoratra avy hatrany ary fanetry be ho an'ny firenena ny fanodikodinana ny volam-panjakana ny fanararao tapahefana ny fanomezana tombon-dany manokana ary ny famotsim-bola sy ny maro hafa ka tokony andraisana fepetra entitra izay tsy tokony hijana amin'ny fitanisana ny eloka vitan'ireo voakasika fa mila tatitra mazava anaisitra ny ny besiny maro ny matoan-dady soratra. Ny 20 ny volana Martsa 2024 volasa teo nametraka fitoriana mikasika ny fanodikodinam-bolam-panjakana ny tranga tao amin'ny FSM na ny Fonds Souverain Malagasy ny teo anivo ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika. Rehefa natao ny fanadiadiana taorin'izay dia tsikaritra ny famoaham-bola maromaro nataon'ny Tale Général Mpisolo-toerana ao amin'ny FSM izay voatendry ny 17 Janoary 2024 na dia mbola tsy tafatsangana aza ny filakevim-pitantanany eo anivon'ny orinasa mpanjakana io. Isan'izany raha ny fampahafantarana ofisialy voaray fividianana fiara miisa roa izay mihoatra ny 12 miliara ariary, famoahana vola mitetina 530 tapitrisa euro ho an'ny orinasa lehibe iray, ny fampindramam-bola ho an'ny orinasa iray mitetina 10 miliara ariary izay tsy voamarina mazava ny anton'izany. Teo ihany koa ny fividianana fitaovam-piasana maro amina birao tamin'ny orinasa maromaro izay mihoatra ny 410 tapitrisa ariary sy ny fividianana fiara ny Tale Général manokana miisa 4 mitetina 5,700 tapitrisa ariary izay misoratra amin'ny Tale Général Mpisolo-toerana sy ny fianakaviany izay marina trano fa fiara efa simba avokoa ireo. Ankoatra ireo la efa moambola mampiaya manodidina ny 20 miliara ariary tsy hita tao amin'ny Fonds Souverain teo anelanela ny 13 Febroary 2024 hatramin'ny 12 Martsa 2024 voalaza fa ampiasaina nantanterahana ny fikasana hamonin'ny filoham-panjakana mivady izay mbola navoaroiroy ilay Tale Général Mpisolo-toerana teo anivon'ny FSM ihany koa. Tsy ivona
mihoatra ny 10,000 ariary ny loharanom-bola tao amin'ny fond souverain malagasy teo anelanelany ny 13,220 ny tantana ny fitondrana teo aloha 7,20,000 ariary avy amin'ny fanjakana malagasy 13,000 ariary nomen'ny orinasa QMM ary avy amin'ny SPAT 50 tapitrisa euro tsy hivina trany fa tanjona taorian'ny nananganana ny fond souverain ny volana septambra 2020 ny ampiasana ny vola ho amin'ny fampandrosoana stratégique sy lahara-pahamehana amin'ny famoronana asa eo ihany koa ny hanomezan-danja ny loharano-karena lovainjafy ary ametraka taherim-bolam-panjakana maharitra ho an'ny firenena nisy tanteraka ve ny ray tamin'ireo tanjona napetraka raha toka efa nanomboka tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny androny rajoelina no efa nisy fanodikodinana ny vola tao amin'ny fond souverain ary nitoy amin'izao fitondrana fanavaozan'izao izavy ireo olona misa folo sy orinasa enina voatorina sy voaroeroe ireo izay voalaza fa nampindramina vola nividianana fiara sy fitaovam-piasana maro amina birao inona no antony tsy nanononana na ireo olona misa folo na ireo orinasa misa enina ho antoko ny mangarahara sy ho fantatry ny vahoaka malagasy iray manontolo fa netsy be ho an'ny firenena ny tranga fanodikodinam-bolam-panjakana tahaka izany sakana ho an'ny fampandrosoana ny fanararaotapahefana fanomezana tombon-dahiny manokana famotsim-bola fahazoana tombotsoa manokana ary ny firaisana tsikombakomba ka mila fandraisana fepetra entitra izay tsy tokony hijanona amin'ny fitanisana ny eloka vitan'ireo voakasika fotsiny ihany sy ny fepetra noraisina fa mila tatitra mazava hanaisotra ny ahahany be sy ny maro tsara hatrany ny mametraka ao amboniny mangarahara mba tsy hoverina ho matimomoka ireo ezaka natao ho famerenana ny tany tandalana hiadina amin'ny kolikoly sy ireo tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena anjaran'ireo tompon'andraikitra voakasika no mandray fepetra ahafana miroso amin'izany tatitra mazava sy mangarahara ho fantatry ny be sy ny maro zany fa isan'ny vaindodradra ny fitondrana fanavozana ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka ho ny filoham-panjakana tao fianaran-tsoa ny maraina teo mamaly izany ny fitoeram-pampihofanana sy fikarohana ho an'ny mpitsapo-panampy sy mpampivelona ho tambobe izay nitokanan'izy ireo tamin'ity androany ity iaingodrakotony irina koloan'ny fianaran-tsoa Anisany vaindondraraha imasoany ny fitondrana fanavaozana ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana izay efa ny tanora miatrika asa vetrandry akoatran'ny fitokanana ireo fotodrafitrasa izay efan'ireo tanora mianatra sy mandalina ny sehatra ara-pahasalamana dia teo ihany koa ny fampitaovana ny mpiasan'ny fahasalamana ahafany manatotosa ny asa masina izay ataony dia ny mitrabo ireo marary ara-potoana izany araka ny fahafantatsika dia anisan'ireo vaindondraraha ao anatin'ny politika fanavaozana ny fanomezan-danja ny fampianarana sy ny fahasalamam-bahoaka porofon'izany andro vitsilasa izay navitan'ny fanaovan-tsonia fiara-miasa amin'ny fanorenana ivitoerana hitsabona no mamiadana eto Madagasikara voalohany tsy mivoana amin'izany ny fiaonantsika eto anio izay natao anokanana fotodrafitrasa ara-pahasalamana sy izarana fitaovana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mikasika ireo fotodrafitrasa vaovao eto amin'ity ivitoeram-pampianarana momba ny infirmiera sy rasazy ity dia ireto no tsara ho fantatra ireo fotodrafitrasa ireo dia ahitana laboratoire roa fanaovana fampiarana trano lehibe efatra ary efitrano misa iraika amin'ny telopolo izay afaka andraisana mpianatra 10 eo taranja maro no afaka ratovina eto toy ny fianarana momba ny infirmiera sy ny mpampivelona fianarana atongavana ho teknisiana laboratoire ary ny fianarana atongavana ho anestésiste tombo no an'zanaky faritan'ny fianaran-tsony fandratoana fianarana eto ka ahazoan'izy ireo ny marim-pahaizana lisansy ahafana misehatra amin'ny asan'ny fahasalamana avy hatrany koa mitaona sady ianareo tanora ny tenako tongava mandraky fahalalana fa antoka lehibe ho an'ny firenena ny fananana manam-pahaizana maro mitodika manokana aminareo mpiasan'ny fahasalamana eto mahatsiatra ambony ihany koa hery lehibe ny fananana anareo satria ianareo no mampiodina ny sampandraran'ny fahasalamana miandrandra fanovana goavana avy amintsika mpiasam-bahoaka ny mpiray tanindrazana amintsika indrindra amin'ny lafin'ny kapitaon'ny tolotrasa
ny aitarika sy ny fahaiza-manao. Efatra amin'ny telopolo ireo moto izay aparitaka sy omena ireo mpiasan'ny fahasalamana eny fotony amin'ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Matsatra ambony. Izay ny teny Tambobe fa anisan'ny nazo fotodrafitrasa vaovao ihany koa ny teo amin'ny sekoly ambony mpampiofana ho mpampianatra ny ENS izany izay notokanana ihany koa moa tamin'ny ity anio ity ny kanja lehibe maro lafy sy ny toeram-pampianarana fanampiny ihany koa izay entina anampiana ny efa misy eo an-toerana ary ny amfiteatra izay omena ny mpianatra ihany koa ahafahany mampitombo ny kolotsaina efa misy amin'ireto mpianatra ireto. Tsy izovina amintsika fa loha laharana amin'ny politika mpanjakana fanavaozana ny fandratona fahalalana sahaza izay vato fehizoro anarenantsika ny Madagasikara, mila mamola vola zanatsika sy ireo zandritsika isika dian'izao mba ho tonga olombanona antoky ny ampitso izy ireo. Iarahantsika mahalala mantsy fa tombony goavana ao ny firenena ny fananana tanora sy olona manam-pahaizana maro anisa izay sokotra sy loharano ny fandrosoana mba tongavana amin'izany dia ilaina ny fanomezan-danja ny asin'ny fampianarana ambony. Taoriana ireo fanokanana ireo moa dia nisy ny fiaonan'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ireo ray aman-dreny teto an-tanàna miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa atao amin'ny tranom-pokon'olona Rahalay Velo Daniel. Ny tolakandro kosa dia nisy ny fiaonana tamin'ny vahoaka izay nanolorana ny lehiben'ny faritra vaovao eto anivon'ny faritra Matsatra ambony. Faraka ny nambarany mpahalalana ny filohan'ny antenimietra-pirenena no manana fahefana hitondra ny raharaha mahakasika ny tony fanalana ireo solombavambahoaka sasany izay tsy nanatrika fivoriana eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Tokony andry ny fanapa-kevitra tapaka amin'ny fikonan-doha-pirenena ny fepetra ho raisina momba izay fandravanana tsy ny antenimietra-pirenena raha ny hevitry ny mpanao politika manoloana ny raharaha fanalana izay solombavambahoaka izay hatrany. Rina Fitiavana. Folo andro tiori ny nanesoran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireo solombavambahoaka misy 5 izay voalaza fa noho ny tsy finanatrehan'ny fivoriana ara-potoana no antony nalana azy ireo. Andrasan'ny mpanara-baovao ny toy ny ity raharaha ity hoe mbola hitoy ny fanesorana ve sa ajanona treto. Raha ny fantatra tsy ireo solombavambahoaka 5 ireo ihany no tsy tonga nivory fa mbola misy depute Irmara sasany ihany koa tsy nipoitra nanatrika ny fotoam-pivoriana teny Tsimbazaza farany teo. Tranga izay mampametra-pandanin'ny maro momba ny fampitoviana sa fitanilana amin'ny fampiaran-dalàna. Mazava ny nambarany mpahalalana ny filohan'ny antenimietra-pirenena no tompon'ny fahefana afaka mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka miankina amin'ny toy ny raharaha raha ny fanazavana. Amin'izay fotoan'izay zany ny tompo-pahefana afaka mitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny tompona ndraikitra amin'izay misy fanavakavahana misy tsy fampitoviana ny samby député aby 100 ve dia ny tokony président ny assemblée zany no mamaly an'izay fanontaniananareo zay miankina aminazy zany zay naninareo nisy hitatsika hoe tsy niatrika kanefany tsy nangatahana ny fanalana azy. Ho an'ny mpanao politika ny fikonan-doha-pirenena no maika tokony hazakazahana ahafana mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny lalan-tsainy fanavaozana manoloana ireo ady hevitra sy fitakiana mahakasika ny fandravana ny androm-panjakana ny fanovana ny lalam-pandrenana. Mila tandrovina ny fitoniana ara-politika izay antoka iray rosoana amin'ny fanavaozana ho fampandrosoana ny firenena. Tokony andry izay ho tapaka amin'ny fikonan-doha-pirenena araka izany fandraisana fanapa-kevitra amin'ireo fanovana tia napetraka eto amin'ny firenena. Misy sy fitiavan'olona ankolaka koa izy samby izy ao. Dia hoy izao hoe atao fahobe le izy. Dia aloha le résolution ny tolo-kevitra any zany apetraka stabilité amin'izay tsisy zanakalafa amin'izay. Dia ny appellation ny avy eo Assemblée constituante de la refondation élargie. Ho any amin'ny constitution zany anomana le constitution 5 république satria raha ho destituevanao tsy mitsimbinanao député reo mety apisy déstabilisation ho an'ny fanavoazana zay zavatra zay na tisika na sy tisika fa ny filohan'ny fanavoazana dia fananamoaka an'iny farambarana iny sy maintsy andeha concertation nationale surtout amin'ity mois d'avril aty andao re tompoko lasy tompoko vavy andrasatsika aloha io satria adevitra politika purement politique eo ao anatin'izany social-mbahoaka sy maintsy jerena ihany koa azakazaka raha tosika dia ao anatin'izay ity ravana sy ity ravana ao daholo mametraka ny détermination ny androm-panjakana ny 4e république zay nabe resaka teto ka sy maintsy ho ravana. Tsy aivana ankoatra ity raharaha fanesorana solombavambahoaka ity mbola andrasana ny toy ny raharaha fitoriana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina napetraky ny tanora Gen Z
ny toy ny raharaha fanadihadiana parlementera momba ny fitsiriana ny orinasa rirama amin'ireo kolokolo sy fanodigodonam-bola tamin'ny fitondrana teo aloha. Ao anatin'ny fitondrana fanavaozantsika izao efa naneho ny finiavany filoham-panjakana sy ny praiministra amin'ny fametrahana ny fitantanana mangarahara sy ny fanamafisana ny tantan-dalàna ka tsy tokony ho very anjavony ireny fanadihadiana samihafa ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray ahina ny mety ho tsy fampiany zezika sy fiakarany vidiny aty Afrika noho ny fikortana ny zotra nabakabaka sy zotra dranomasina ao amin'ny pays du Golfe sy ny fanakanana amin'ny ampahany fivezivezina ao amin'ny Détroit d'Ormuz. Tranga izay ampiakatra ny vidim-bary, ampiana ny vokatra fa ihany koa hahatonga krizy ara-tsakafo aty Afrika, indrindra ho an'ny firenena toa ny Madagasikara izay isan'ny mbola miankin-doha betsaka amin'ny fampiasana sy fanafarana izay zezika simika amin'ny fambolena izay. Noho ny ady ao Moyen-Orient izay manakana ny fivezivezena ao amin'ny faritra misy ny Détroit d'Ormuz, niakatra hatrany amin'ny 700 tao anatin'ny 3 herinandro farany ny vidiny zezika simika ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Voakasika izany engrais de synthèse, vokarin'ireo pays du Golfe avy amin'ny entona voajanahary, ammoniaque ary ny azote. Tranga izay ahina hiteraka tsy fampiana zezika sy fiakaram-bidy aty Afrika, fa indrindra ho an'i Madagasikara, izay miankina betsaka amin'ny fampiasana sy fanafarana zezika simika toy ny urée sy ny NPK. Ny 700 ny vidiny zezika urée sy ny NPK rahateo izay miankina tanteraka amin'ny famokarana ammoniaque, azo avy amin'ny entona voajanahary vokarin'ireo firenena toa ny Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Irak ary Iran. Tsy maintsy misy fiantraikany eto amin'ny tanin'ny malagasy ny fiakaran'io vidina zezika io amin'ny fambolena zany. Tsika moa zany mazava ho azy fa tsika be kokoa ny vary amin'ny consommation ny vary ho an'ny malagasy zany be kokoa ny vokariny eto anatiny noho ny importena. Raha tsy diso izay 80% ny vary ho an'ny malagasy ao anatin'ny herintaona dia vokatra lokal ary ny 20% ny importena. Ny dikan'izay zany amin'ilay famokarana anatiny io dia misy fiatraikany be zany ny fiakaran'io vidina zezika io, dia tsy maintsy misy répercussion zany zay any amin'ny vidim-bary amin'ny saison manaraka zany, satria raha amin'izao le izy dia ny grande saison zany zay efa vita, dia ny petite saison rizicole zany zao ny andeha, dia amin'ny petite saison rizicole io zany no mety tsy maintsy misy fiatraikany kely. Ankoatran'ny zezika, ho simba sy hitondra takaitra noho ity ady ao Moyen-Orient ity ihany koa ny vokatra hafa farantsika eto Madagasikara, raha tsy laza afa-tsy ny carburant na ny solika raha ny fanazavana trany. Ny antenaitsika rehetrarehetra dia hoe ho tapitra le ady any Moyen-Orient io zany. Raha ny fanarahana vaovao zany aloha dia hoe ngambany ao anatin'ny 3 herinandro izy io ny eritreretina hoe ho tapitra, fa raha mbola mitoy io zany dia ho ratsy ho an'ny rehetrarehetra zany ny vokatra izy io, satria mazava ho azy fa amin'ny resaka miakatra daholo zany ny prix en transport. Tsika eto Madagasikara zao raha resaka carburant no resahana dia tsika zany raha ohatra ka no subvention tsika fa tsy apetraka ny vérité des prix dia ho sahirana ny fanjakana hitady ny vola anaovana an'izany subvention zany, satria raha ny fahalalako azy zany zao hatreto raha ny vidin'ny carburant eto amintsika raha hoe ny gasoil ny resahana dia misy eo amin'ny différence zany manodididina 9000 ariary izy any amin'ny pompe sy ny vérité des prix. Io 9000 ariary par litre io nefa zany raha ho raisin'ny fanjakana tanana dia mety enjakenjana. Ampihenana ny voka-dratsy izay mety ho aterany araka izany, tokony handray fepetra-deny izao amin'ny famporisihana sy fanosihana ny mpamboly amin'ny fampiasana zezika organika ny fanjakana, ho hiatrany ity paitoekarina izay nanovana fanadihadiana ity. Raha miverintsika amin'ny resaka hoe fambolena manokana dia tsy maintsy zany ny malagasy hivadika any anatin'ny fampiasana ny zezika organika. Tsika moa eto zany hitako hoe mbola manana akora afaka amokarana an'izay raha tsy resaka ny eto Antananarivo tsika tena mbola milliard de tonnes ny zezika organika afaka alainao andralanitra fotsiny, tsy resaka zany akoatra ny andralanitra tsika. Dikan'izay zany tokony zany mandray fepetra tsika ato Madagasikara mba hanosika ny mpamboly any amin'ny fampiasana ny zezika organika. Marina fa tsy hitovy ny vokatra, satria ny zezika simika amin'ny mahasimika azy zay dia tonga dia mandona be avy hatrany eo
ny zezika simika mbola mila hamasana ny tany fa tsy maintsy ngambantsika tsy maintsy hiditra amin'izay zany ahafahantsika tsy tena hoe hiaran'le izy mafy loatra. Amin'izay fotoana tokony isy nitohana omen'ny ministera ny fambolena ho an'ireo orinasa malagasy mamokatra izay zezika organika izay eto an-toerana. Ampiny izy ireo amin'ny fanamorana ny famokarana. Ahena ny taksa tokony alohan'izy ireo na omena famatsim-bola ihany koa ireto farany. I Rosia sy Ukraine ankoatran'ny ao Moyen-Orient izay isan'ny mamokatra zezika simika be dia be ihany koa ka tokony hosainina dinin'izao ihany koa ny fiara-miasa amin'ireny firenena miara-miasa amin'ny Madagasikara ireny amin'ny fanafarana zezika simika amin'ny vidy mirary. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray tsy ampy ary miavitsy hatrany isan-taona ny mpitsabo matiana sy manam-pahaizana manokana amin'izany eto Madagasikara. Tranga izay animba ny rafitra ara-pahasalamana eto amintsika fa ihany koa animba ny kalitaon'ny fitsaboana raha tsy jerena akaiky ho ny ho lavitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Arahoary ny makasika izay. Ny tombo isatrany tao anatin'ny rotoana farany ireo mpitsabo matiana sy manam-pahaizana malagasy miala ny Madagasikara ka lasa miasa makany Frantsa sy Kanada. Ho an'ny taona 2024 manodidina ny 700 teo ireo mpitsabo malagasy voaray asa nakany ivelany. Raha misy 40 kosa ireo dokotera spesialista sy généralista navita fianarana teto Madagasikara afaka tamin'ny épreuve de vérification des connaissances 2025 afana manao ny asa fitsaboana ny Frantsa. Tranga izay midika fa manam-pahaizana sy manana maha-izy azy ny mpitsabo malagasy saingy maivandanja raha ny eto Madagasikara manokana. Tsy mitsoka ny médecin malagasy. Tsy hoe nandeha nitsoka olona nanao ratsy hoe nandeha nitsoka fa marimarina kokoa dia nahita condition tsaratsara kokoa ahafahany miasa izy dia ohatry ny olona rehetrarehetra rehefa mahita asa te hanana condition tsaratsara kokoa dia mandeha mamonjy an'izay toeran'izay. Dia ohatr'izay ireo dokotera 200 mahery tao anatin'ny roa taona teo nandeha nahita condition tsaratsara kokoa izy any an-dafy dia mamita ny asa maha dokotera azy any an-dafy. Mahay zany ny dokotera malagasy satria be dia be ny firenena ny ivelany misafidy maka dokotera aty Madagasikara. Ny revers de médaille ny fiteny azy ny ao ambadika ilay médaille dia lasa ny manam-pahaizana antsika lasa ny olona lasa ny vazaha ozy izy le fomba fiteny ny manam-pahaizana antsika dia lasa ilay système de santé antsika no misy risque ny ahafahana manome fitsaboana araka ny tokony izy ary mihena ny manam-pahaizana manokana eto Madagasikara. Araka izany, tokony hatsaraina ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara raha tiana ny hatamana ireo mpitsabo manam-pahaizana eto an-toerana na eo amin'ny lafiny karama sy ireo tombontsoa maro samihafa tokony hositrahan'izy ireo io na eo amin'ny lafiny fampitovana sy fitaovana ho ento mitsabo ny fahafahan'ny olona misitraka ny fanafody ary ny fanomezan-danja manokana azy ireo. Nivoaka ny kabary nataon'ny commissaire compte ny fanjakana nilaza fa anisan'ny ratsy karama indrindra eto Madagasikara dia ny mpampianatra sy ny dokotera ary tsy vitany hoe ratsy ilay karama fa tsy mifanaraka amin'ny riska izay hatrehany amin'ireny aretina valana aretina ireny nandalo Covid tsika misy mpox be dia be ny tsy nahazo ny indemnité de risque ary be dia be raha moa mandrakity sasany androany mety mbola misy ampahambola sy ny promesse fampanantenana izay natao tamin'izy ireo tsy tanteraka. Faharoa ny fitaovana eto mitsabo manao ezaka amin'ny fanjakana manao ezaka ministera amin'ny fahasalamana mampisy fitaovana eny anivony tobim-pahasalamana rehetra fa saingy mbola tsy ampy be dia be, mbola mila ezaka be dia be tsika ahafahana manana fitaovana manaraka ny toetrandro ary ampy anatanterahana ny fitsaboana. Ilay marary sy ny mpanaraka ny marary be dia be ny dokotera mahazo harcèlement mihitsy hitantsika eny amin'ny tambajotro sosialy ary zany.
Manodidina ny 87 eo isan-taona ny ankizy mivoaka amin'ny fakulté misahinina manofana ho mpitsabo eto Madagasikara. Raha nantontanisa voarainy teo anivo no lavitry ny mpitsabo, tombanana ho manodidina ny 2,3 eo nisan'ny mpitsabo eto Madagasikara. Na ireo mandona tsy mandola Tsakemboka, raha 1,000 hatramin'ny 7,000 kosa no voarakitra anatin'ny antontanisa voarain'izy ireo, nenga tamin'izay fandoavana Latsakemboka izay. Raha ny fenitra navoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé, tokony isana na ia olona 10 na 900 eo ny mpitsabo iray, saingy eto Madagasikara mita amin'ireo olona manodidina ny 30 tapitrisa mahery eto an-toerana, tsy ampy ireo mpitsabo. Mbola maro ihany koa ireo mitsoaka makany ivelany isan-taona. Tranga izay tokony ho jereny tompona andraikitra akaiky, ahafana manatsara ny kalitaon'ny fahasalamana eto an-toerana. Fa polisy pirenena manodidina ny 307 no ahetsika manerana ny Madagasikara hitandro ny filaminana mandritra ny fetin'ny Pasika izao. Tanjona ny ahafahan'ny rehetra hiatrika izay fety izay amin'ny fitoniana sy filaminana, ho ny tompona andraikitra. Tsiara Soarvelo. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pasika izao, polisy pirenena manodidina ny 307 no ahetsika manerana ny nosy hitandro ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Natomboka vetrana nandritra ny herinandro masina teo ny asa ny tandrona ny filaminana isaky ny fiangonana tamin'ny fanatanterana fitaom-pivavahana nandritra ny alina. Hotohizana ny alahady sy ny alatsinain'ny Pasika izao zany eny amin'ireo toerana be olona sy be mpitsangatsangana. Manodidina ny 302 kosa ny polisy asa ho an'ny faritra Nalamanga manokana. Tanjona ny ahafahana mametraka ny fandriampahalemana ho an'ny rehetra indrindra ao anatin'izao fetin'ny Pasika izao. Nametraka ny tanjona izay tsisy ny tsy fandriampahalemana mba amerenana amin'ny laoniny tanteraka ihany koa ireo fandriampahalemana izay dradradradrainy sy angatahany vahoaka. Midika izany fa tena hoe miasa avy koa ny polisy rehetrarehetra, consigné ferme izay na ny olona tsy mpiasa ny an-dalambe zany dia avoaka ny an-dalambe tanteraka avokoa izy rehetrarehetra ireo na ny mpiasa birao dia ivoaka iantsehatra ny an-dalambe avokoa ny polisy rehetrarehetra ho an'ny malagasy manontolo fa tsy mipino kristianina rery ihany satria andeha izay anatin'ny elakelatrano rehetra ametraka polisy amin'ireo fiangonana maro samihafa rehetra manerana ny Madagasikara. Misy polisy isaky ny fiangonana mba ahafahan'ny kristianina mivavaka amin'ny pitoniana. Dia manentana ny tsirairay koa izay amin'izay mety hoe hisy mpanarota ary tsitsitsy izay hisambotra apiatra lalàna na iza ka miseho azy ho ambony lalàna. Entitra ary tsy andefitra amin'ireo rehetra manao fantoka an-dalàna ny polisy raha ny toromarika avy eo anivon'ny polisy pirenena. Miantso amin'ny fiaramentany rehetra araiky izany izy ireo ahafana mametraka fitoniana sy filaminana maharitra indrindra amin'ny fiatrehana ny fety ho ny fanazavana. Fa nahitana fiakarany ny vidiny akoho amam-borona amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pasika izao raha nambarany ireo mpivarotra. Tsy mifanalavitra firy amin'ny andavanandro ny isan'ny vorona amidin'izy ireo raha ho an'ny fetin'ny Pasika izay, ary saika mitovy amin'ny isan'andro ihany koa ny tsenan'ny akoho amam-borona raha ny fanazavana. Fanadihadiana mikasika izay hoentiny Rina Fitiavana. Isan'ny maresaka ny tsenan'ny akoho amam-borona rehefa vanim-potoana ny fety ataka izao ankatoky ny Pasika izao. Saika nahitana fiakarana ny vidiny tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Ho an'ny gisa manokana niakatra eo amin'ny 2 alina ny vidiny. Izany hoe manomboka eo amin'ny 7 alina hatramin'ny 2 alina sy 1 hetsy ny vidiny gisa iray, raha toka 9 alina hatramin'ny 1 alina sy 1 hetsy izany tamin'ny herintaona toy izao. Tahaka izany ihany koa ny vidiny vorotsiloza tafiakatra hatramin'ny 2 hetsy ny lehibe indrindra, raha toka 1 hetsy ny kely indrindra, izay nahitana fiakarana 2 alina izany. Mitovitovy na manatombo kely amin'ny tsenany andavanandro ny mpividy amin'izao ankatoky ny fety izao noho ny fahasahiranana isa-tokantrano raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Ireo voapaka aloha dia tsy mampitombo be dia be izay. Ny antony satria paka indray mandeha ihany ny fety. Tsy ohatran'ny krismasy taom-baovao. Krismasy taom-baovao tsy inona misy fety indroa ao anatin'ny 2 herinandro. Dia somary vitsivitsy ihany ireo voapaka ohatr'izao. Mitovy amin'ny andavanandro ihany ny gisa nefa tsy miakatra na fety na andavanandro. Satria eto misy mivarotra foana na andavanandro ary. Somary sahirakirana daholo aloha amin'ny fanjifana satria raha malala ny fiainana amin'izao fa mihasarotra. Dia ny ankabeazan'ny olona tsy mividy an'ilay tena ngeza be. Ny mpiompo indray raha ny salafo noho le mpihinana. Ho an'ny akoho indray manodidina ny 5,000 ny fiakarana raha toa misy mijanona amin'ny vidiny tamin'ny herintaona ihany ny vidiny sasany. 5,000 sy 2 alina hatramin'ny 5,000 sy 3 alina raha toa ka manodidina ny 3 alina ny vidiny gana.
mampitombo ny isany akoho amidy ireo mpivarotra rehefa fetaka izao ahafan'izy ireo manararoatra mitady vola raha mitaha amin'ny andavanandro. Ampitomboana tsotrany andavanandro ka ohatra hoe mampiditra 700 ianao na 300 ianao arakarany fa rehefa andavanandro dia 10 na 10 ara-midinao paridiny andro tsy malafa. Ny akoho ny tena be mpandray fangana tsirairay kely. Ny olona ho azy zao tsy manam-bola nge miady amin'ny kapoaka daholo ny olona ka raha manana 3 alina ary izy tanany akoho ny 5,000 sy 4 alina dia 5,000 izy vary nefa izy maro anaka ho an-drano tsy maintsy ataony tsotsotra kely mividy hena kely izy nohatr'izany zay no anovany azy. Avy any amin'ny komina Imeritsatosika, Mahitsy, Ambotrimanjaka, talatany volonondry ny akoho amam-borona varotana eto Andrenivohitra amin'ny ankabeny. Samy manjifa arakaraka ny fahefa-mividy ny tokantrano tsirairay eo anatrehany fahasahiranana sy ny vidiram-bola. Fankalazaina eto Antananarivo renivohitra ny 7 aprily ho avy izao ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana ka eo amin'ny kianjan'ny Bare Mamasina no anatanterahana ny fankalazana. Dia arahantsika ary ny fanadihadiana mahakasika izay ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ho tonga indray izao ny fotoana anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana izay ankalazaina isaky ny 7 aprily. Mifandraika amin'ny daty ny ijoroan'ny vondrona maneran-tany ho an'ny fahasalamana ihany koa io fotoana io ka ankalazaina ny fahavalo amin'ny 70 taona ny OMS amin'ny fotoana io. Raha saivina ny tantara dia mifandraika amin'ny daty izay nijoroan'ny vondrona maneran-tany momba ny fahasalamana na ny Organisation Mondiale de la Santé OMS izay tamin'ny 7 volana aprily taona 2017 izany hoe mankalaza ny fahavalo amin'ny 70 taonany ny OMS. Andao iray ina ho an'ny fahasalamana sy hanohana ny siansa. Io no loha hevitra ho entina mandritra ny fankalazana. Zava-dehibe tokoa ny fanomezana lanja ny siansa amin'ny lafin'ny fahasalamana ho ihany tompona andraikitra. Isy araka izany ny hetsika ara-pahasalamana maro samihafa maimaim-poana mandritra io fankalazana io izay noezahana amaly ny filan'ny marary rehetra. Misy ny fizahana ara-pahasalamana sy fisitrahana fanafody mifandraika amin'izay aretina mety ho hita eo. Azo fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana ihany koa ireo aretina tsy mifindra rehetra toa ny homamiadana mandritra io fankalazana ny 7 aprily io. One Health na hoe fahasalamana iray na une seule santé io kosa ny tokotelo mahamasan'andro na firehana mampifandraiky ny sehatry ny fahasalaman'ny olombelona, ny biby ary ny tontolo iainana izay angatahana fiarah-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka. Amin'izao fotoana izao dia mitombo ny aretina biby mifindra amin'ny olombelona na ohatsika hoe zoonose ao anatin'izany ny mpox izay mbola iainantsika hatramin'izao, ny peste, ny aromotana izay efa mirongatra kokoa ka noho izany dia ilaina ny firehana One Health na ny fahasalamana iray. Mahazava-dehibe ny One Health dia afaka misoroka amin'ireo sehatra anankitelo ireo ny aretina mialoha na ny hoe surveillance ohatsitsika ny fampitomboana fiara-miasa amin'ireo sehatra anankitelo koa dia ilaina ary farany fanamafisana ny fahaiza-miatrika ny krizy ara-pahasalamana. Ka noho izany dia manentana antsika mpiara-miombonantoka izahay ao amin'ny fahasalamam-bahoaka hiara-entana hiara-iasa akaiky amin'ny fahasalaman'ny biby izay fahadiovana ireo biby izay hoanitsika sy ireo biby izay ompitsika. Faharoa ny fahasalaman'ny tontolo iainana hiaro amin'ny tontolo iainana amin'izao fiovan'ny toetrandro izao ary farany handray andraikitra amin'ny fisorohana sy fitiliana aingana ireo aretina izay miseho amintsika. Manome fotoanantsika rehetra ary amin'ny 7 aprily ho avy izao andao hiara-entana amin'ny fahasalamana. Fa isentry vetivety ao anatin'ny doka fohy isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa. Ndao ary. Week-end cadeau parce que méga connecté ni efatra katramin'ny enina aprily mividiana Yellow 2000 misy 450 méga dia ampitombony avo roeny izany hoe lasa 900 méga be zao amin'ny vidiny 2,000 ariary fotsiny nefa tsy dioaingana ny dièse 322 étoile 68 dièse na ao amin'ny super app Yas et moi afaka téléchargenao amin'ny Play Store sy App Store.
salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a de mamokatra kodoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana naizanaiza mahatapy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy miazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga avaraliana fa misy refzetiny e. tapany faharoany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany antoa masina avy hatrany ary misedra olana goavana ny orinasa mpitahiry hazan-drano tsy miankina ao Toamasina vokatry ny fahatapahan-jiro nateraky ny rivo-doza Gezany roa volana latsaka izao mbola tsy tafaverina amin'ny laon'ny jiro ao Toamasina ka simba ireo hazan-drano amin'ny taonina maro any an-toerana Prudoraseta kolo any Toamasina. Noho ny fahatapahan-jiro tao aorian'ny rivo-doza Gezany nampiasa groupe hitahirizana ny entana ity orinasa mpitahiry hazan-drano ao Toamasina ity. Simba indray nefa ilay groupe rehefa nandeha tsy akiato nandritry ny 2 herinandro. Vokany simba ireo hazan-drano mihoatra ny 100 taonina no tehirizina. Entana io efa voalaza efa voasirika meloka tsy azo omena tsy consommable intsony ho an'ny entana io mihitsy satria misy fenitra ato amin'ny orinasa misy fenitra iraisam-pirenena ho amin'ny resaka froid dia noho izy mitorina groupe zay dia tsy mahatratra n'le froid zay -15 degré efa voasokajy zany anisan'ny entana tsy azo omena ny mpanjifa intsony dia niantso ny BMH zay tamin'ny tonandro ny tsirika ny entana satria efa ambanimbany ny température par rapport amin'ny zavatra zay no ny antony hoe misy fahasimbana tany amin'ny tafony tany dia izy mitorina ny groupe. Teo am-piandrasana ireo tompon'andraikitra samihafa hitsirika ny entana sy eo am-pikarakarana ireo antota taratasy samihafa niakatra ny fofona ka tsy zakan'ny mponina manodidina intsony. Misy tokotra ny zita eto Ampasimazava ary efa betsaka ny olona tonga teto amin'ny fokotany taraina dia anjarany fokotany moa mampita amin'ilay tompon'andraikitra zay eo an-toerana eo amin'ny chambre froid eo misy zavatra maimbo dia ina fepetra niraisina. Ny fepetra aloha najainy zareo na moa alana io dia za moa nanontany hoe 4 tonnes io tamin'ilay tompon'andraikitra tao dia eo amin'ny 100 tonnes mahery eo sy plus de 100 tonnes fa tsy vita nefa miasa alina mihitsy zay président no anazy io manala zareo izao tamin'ny maraina androany zao zato tao dia hoe efa manadio trano ndray zareo dia zay zany no zavatra ianiko faramemba anazy fa etsany mareny be da be le olona nitaraina be da be no victime amin'ilay fofona. Maro tamin'ireo mponina ao Ampasimazava no nafindra toerana noho ilay fofona tsy zaka mety hiteraka ka tsy fahasalamana. Nirisona ny fanariana ireo trondro simba sy ny fanadiovana izay nampitombo hatrany ny vola mivoaka sy ny fatiantoky ny orinasa. Orinasa refrigeration manokana miterina hatrany amin'ny mihoatra fa ny hita zany hatrany satria misy fahasambanana ny bâtiment na ny fitaovana na ny entana any amin'ny 3 millions d'euros aloha vita recensement amintsika miteny zao. Ankoatra ny mpitahiry hazan-drano maro amin'ireo orinasa tsy miankina ao Toamasina no maty-antoka tanteraka manoloana ny tsy fisian'ny jiro. Ny fiverenan'ny jiro ao Toamasina izay mbola tsy miverina amin'ny laoniny 2 volana latsaka aty aorian'ny rivo-doza Gezany. Andrasana araka izany ny fiverenan'ny jiro sy ny fiarenan'ireo orinasa tsy miankina izay mampiasa sy mamelona olona maro ao an-toerana. Fa efa mizotra araka ny fandaminana ny tolo-tanana atao ireo fianakaviana marefo izay lasipatry ny fandalovany rivo-doza Gezany tao Toamasina na izany kominina misa 230 any Atsimon'Nosy no sokajiana ao anatin'ny faritra marefo mila fanampiana maika amin'izao fotoana ho ny teo anivon'ny BNGRC noho ny tsy fanjarian-tsakafo mitarasoka mahazo azy ireo. Hotsorika miara-milanja manoloan'izany nitondra ny voatsirambo ny tanany ka nanolotra vary sy voamaina ary entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fiangonana iray fanampanazavana.
dia izay ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny Masinandro farany dia mpianan'olatra tamin'ny fomba ofisialy ato vary miisa 263 000 kg, tsaramaso 24 500 kg, menaka 8 000 litres ary siramamy 13 000 kg. Ho alefa any atsimo mba ahafahana miatrika faran'izay aingana anio loza amin'ny tatao any atsimo io ireo fanampiana ireo. Ao anatin'ny article atsika zany tsy mandeha any amin'ny gezanisy fitialy izy fa hoentina any amin'ny insécurité alimentaire any amin'ny Grand Sud zay manomboka aty amin'ny Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana Anosy ary Atsimo Andrefana. Mafimafy mahazo an'ilay mpiara-belona amintsika any amin'ny Fatatsimo dia iainga zany ireo entan'ireo aorinan'ny talata zany tsika aorinan'ny lundi de Pâques efa tonga ny équipe BNGRC mizara an'ireo fanampian'ireo any amin'ilay faritra efa voalaza teo. Tontolon'ny fampananana asa ilaina ny fanohanana ny mpiasa malagasy raha tiana ny hanafaingana ny fampandrosoana ny firenena. Dingana iray ho amin'izany ny fanatsarana ny karama farany ambany izay nolozaina ho fahirosoana amin'izao fanavoazana izao ka andrasana ny fampiarana azy ny syndicat-ny mpiasa malagasy. Tsiaro Soaravelo. Zava-dehibe ny ezaka nataon'ny fitondrana fanavozana tamin'ny fampiakarana ny karama 420 ho an'ny mpiasam-panjakana tamin'ity taona ity. Mandeha ily ny fanohanana ny mpiasa raha tsy voavay ihany koa ny olana eny amin'ny sehatra tsy miankina ho indray ny syndicat-ny mpiasa. Isan'ny nampitaraina ny mpiasa tamin'ny fitantanana teo aloha ny tsy fanajana ny fifanarana momba ny karama farany ambany sy ny fampiarana ny lalàna mahakasika ireo zo tokony hositrahan'ny mpiasa ka ilana fanarenana amin'izao fanavozana izao. Raha miasa moa zany dia jerena ihany koa ny karama satria raha tsisy ny karama dia zava-poana ny iasana ty satria tena miasa andro amanalina mpiasa nefany ny karama raha kely ny karama tsisy amelomana ny vady aman-janaka ka eo mihitsy zany izay fampiarana n'izay karama izay raha ny jerena moa zany dia efa nisy dinidinika kely ihany nataon'ny CNT sy ny sefopama teo anatin'izay isaka hoe fandiniana ny karama malagasy zay sy ny karama ny mpiasa malagasy zay dia hoe telo etsy ny farany ambany ny karama ny mpiasa tena fa miandrandra amin'izany fisondrotan-karama zany. Ny mpiasa malagasy no motera iray mampiodina ny toe-karena sy ny famokarana ka tokony ho tohana ny fanjakana raha tiana ny hampandroso ny firenena ohatra ny faneho-kevitra. Mila atao lara-pahamehana ny fampisitrana ny asa mendrika ho an'ny rehetra ahafana mampiakatra ny fari-piaina ny tokantrano malagasy sy hampandroso ny firenena. Mbola be dehibe ny orinasa tsy manao faindohan-draharaha an'izay rehetra izay. Resaka fiahina ara-tsosialy na ny kinapo na osty dia jerevana ny mpiasa majinika ny asa ty amin'ny privé satria raha tsy misy an'ireo mpiasa privé reo aminay dia tsy misy ny oraisana satria ny RSA rehetra dia makany aminy. Mavitrika ny mpiasa malagasy ka mila tohana ohatra ny syndicat-ny mpiasa nanamafisan'izy ireo izany fanohanana izany fizarana medaly fankasitrahana ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa tsy miankina iray eny Anozato Androany. Tontolon'ny fananantany misy mikasa iboto amin'izao fotoana ny tanindrazana sy tany ipetrahany ireo mponina manodidina ny 500 ao antserana ny tekateka komuna manompana distrika ny zonerany Vongo. Miantso ny minisitra tompona andraikitra sy ny filohan'ny fanavozana manoloan'izany ireto farany izay rakaiky idira raha ity ny olona mibodo ny tan'izy ireo izay milaza fa olona mahitahita ary sy mahafantatra olona ambony raha ny fitarainana. Arahoary ny makasika izay. Tany mirefy 220 hektara ahitana mponina manodidina ny 500 eo amin'izao fotoana no kasaina olona milaza ho mahitahita ho alaina ho antserana ny tekateka komuna manompana distrika ny zonerany Vongo. Tranga izay mampitaraina ireo mponina kanaovan'izy ireo antsoavo amin'ireo tompony andraikitra. Za io zegny mikoragna aketo za mikasiky le tanàgnantsaragna tekateka eto. Le zehe io zegny nisy foto-drafitrasan'ny fanjakagna zegny nandalo taminay. Raha zehe nalaka ny tokotanin'ny fanjakagna fô nimboan'ny lalagna zegny tsy voasakignanay ny lalambegny napetraka ny fanjakagna. Maholo ny fanjakagna zeheo tsy afaka boko zehe hanofotra fanagam-panjakagna zegny nandratra ny tanàgnanay. Ny fanjakagna nazahoany ny tokotany fô zehe zegny vao mikipetraka aketo. Ny olo rery zegny andeha hagnala zehe aketo tsy magneky zeheo ziska amin'ny farany. Fa zegny antony itongavanay aketo hipitrahanay aketo. Zay koa moa zany dia mangataka mihitsy amin'ny tompony andraikitra mikasika ny fifananantany dia Andriamatoa Général Lisson zany
satria anao moa zany efa natsangana fanjakana ny tompony andraikitra misolo vaikana ny vahoaka amin'ireo tsindry azo lena maro isan-karazany amin'ny fananantany dia mba mangataka anao zany zay ndray matoa lehibe ao amin'ny ministre ny fananantany mba hijery akaiky aty faritra ny tsinana analanjorofo aty fa be dia be ny tsindry azo lena mahazo anay aty indrindra fa zay manompana vahoaka ny manompana zao dia mitaraina zay hitanao amin'izao fanambarana zao. Ratsehivina isan'ny voakasika ny fanamboaran-dalana RN5 mampitohy anisoaneran'ny vongo sy vaibe ravatra ny fonenana izay nanaiky ny fandaminana rehetra tamin'izany fotoana ireto mponina napetraky ny fanjakana tao antsirana tekateka komina manompana distrika anisoaneran'ny vongo ireto. Noho izany tsy azo ekena hoe ireto farany fikasan'olon-tsotra nalazy ireo amin'ny toerana nametrahany fanjakana azy ireo. Marobe zegny le olo afaka tragno tamin'ny lalam-beny io ary fanjakana moa tsy tohery dia avy amin'izay zegny ny za tany malalaka tany mpanjakana zegny le fokon'ologno zegny mbo hifindra zegny le tonga avany taketo ary teto tsisy raha na tragno na ino tsisy dia nitry zegny zay le fanjakana mbo le fokon'olo koa nitry amin'izao zay vao nanjavy reto alambolo rito teto ala nazahagna madinika tamindre teto ny aignanay malapenjaila ka zaho amin'andro isaky teteky mandeha tao tsisy fa fotoagna nidirany fokon'olo zay vao nanjavy reto dia zao amin'izay ndraiky izy avy ndraiky le olo araiky milaza hoe fô ninahy le tany nefa ndraiky zegny fomba fanagnany tany tsisy na taratasy nanony sandoko fa tavafara fô le fokon'olo zegny nagnano taratasy sady kofa nisy miady zegny niditra tamin'ny commune dia niditra tagny tamin'ny chef district nakitra tamin'ny domaine tsisy hita hoe mahamariky hoe le tany ninazy zay maloha tsy hiala na iniany na maregny. Efa nisy nidingana toy ny fangatana tamin'ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ny mahakasika ny tany. Efa nazon'izy ireo taratasy ihany koa ny fananan'izy ireo amin'ny tany saingy izao misy mikasy boto sy analazy ireo amin'ny tany izao. Stranga izay anamafisan'izy ireo ny antsoaviny amin'ireo tompony andraikitra. Fa ny mahakasika ny komuna Lasora indray no entina aminao tao anatin'ny zanam-panjarana fantaro amin'izao alina izao. Arao ary. Avy amin'ny teny hoe ala sy sora no ny atomboany teny hoe ala sora. Ny sora izay bibikely mitovy endrika amin'ny drakaka ary feno biby io teny an-toerana tamin'izany fotoana izay nitoetra tao anatiny ala ka izay no anton'ilay anarana hoe ala sora izany hoe alan'ireo sora. Ireo taranaka mpanjaka sy andriana rehetra dia tao ala sora no ny andohany raha ny fanazavana. Tsy misaraka amin'ny anarany Rangita sy Rafohy rehefa miresaka hoe ala sora ary ny mpanjaka izay nandimbiasy mpanjaka Andriamanelo tamin'ny taona 710 ka hatramin'ny taona 570. Andriamanelo nanana rahalahy atao hoe Andriamanamtany. Io Andriamanamtany io rehefa tamin'izany fotoana zany dia nisy zany fizaran-tany izay nataony reniny ka Andriamanamtany dia teny ambotra Andriananahary. Fa Andriamanelo kosa nanjaka teto Alasora zany hoe vohatra anankiroa fa anakaiky atao anatin'ny commune Alasora ihany ireo dia Andriamanantany moa zany nanao ny ady vory teny amin'ny Ambotran-Andriananahary zay mbola hita taratra ao ny ady vory izay nataony tamin'izany fotoana zany ary Andriamanelo nanjaka teto Alasora. Nisy moa zany ny lapa izay nataony Andriamanelo tamin'izany fotoana zany fa tsy hita taratra intsony amin'izao fotoana izao fa ny fasan'ny Rafohy sisa no manamarika izany tantara zany avao Alasora. Misy an'ny Andriamasina Valina izay taranaka Andriamanelo izay tety Alasora no lehibe ary tety Alasora izy no nandaniny ny fahazazany sy ny fahatandrano rehetra alohany nakanesany tany Antananarivo izay ery amin'ny rovana Antananarivo izay hitantsika tamin'izao io. Zany hoe ireo rehetrarehetra mpanjaka izay fantatsika tao anatina tantara dia avy aty Alasora daholo no ny andohany. Alasora dia commune iray manana fokontany 20 ao anatin'ny distrikany Avaradrano ary manana velara-tany 420 kilometatra Doradro. Ny renirano ny kopa no manasaraka n'Antananarivo renivohitra sy Alasora. Anisan'ny commune be mpifindra monina amin'izao fotoana raha oharina amin'ny reny commune hafa. Manome fahazoan-dalana anorina hatrany amin'ny 300 isa-taona eo ny commune. Akaiky n'Antananarivo renivohitra izy 7 kilometatra monja miala eny amin'ny PK0 Antananarivo no misy ana Alasora ary manana fifandraisana izany amin'ny commune manodidina
amin'ny alalan'ny bypass iny ohatra zany a dia anisan'ny hoe fanoloam-podirindrina amin'ny Ambomanga kely izy a mpifanoloam-podirindrina ihany koa amin'ny commune Ambojanaka dia mpifanoloam-podirindrina indrindrindrindra zany a amin'ny Antananarivo renivohitra zay ikopa renirano ikopa ny manasaraka an'Antananarivo renivohitra sy Alasora zay misy ny boribory tany faharoa an'Antananarivo renivohitra moa zany avy ato Ambanidia ary ny boribory tany faharoa ihany koa zay avy Etsakadevo mandeha amin'iny makany Kadimbahoaka iny. Be dia be ireo olona tonga aty mividy tany manao trano ny commune zany dia manome fahazon-dalana norina hatrany amin'ny 300 isa-taona eo ny fitaran'ny tanàna hatramin'izay dia anisan'ny tanàna hoe be fanorenana indrindra zany izy raha manodidina ny Antananarivo. Amin'ny mahabe mpifindra-monina ny commune Alasora, anisan'ny atao laharam-pahamehana an-toerana ny resaka fandriam-pahalemana mba hisiny ny fampandrosoana. Tanàna izay tena azo lazaina fa mandroso Alasora ary ao anatiny ezaka mbola atao miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny hijerevana vahaolana ahafahana manorina foto-drafitrasa iray lehibe indrindra amin'ny resaka varotra ambali ny filan'ny mponina ka tsy andeha mivoaka ny Alasora intsony raha misy zavatra ilaina araky ny fanazavana hatrany. Fanotafianandian'olona misa 30 ireo mpiambina ny tany voatototra eny Lanieri Vatomaly tokony ho tamin'ny 7 ora sasany alina teo narotan'izy ireo ny tranon'ireo mpiambina ka mambetra ampanontaniana ireo mpiambina anatin'ny Laniera mamokatra secteur 12 inona no antony hoy izy ireo ary iza ihany koa no naniraka fanampanazavana. Sanjola zany aminay ary tena acte de banditisme mihitsy satria raha filazana reto bokely reto le mpiambin'ireo dia hoe nambanana basy mihitsy zala kagolona 30 gros bras be avy any vily anaotina 4x4 mihitsy zany tonga taty alina dia tsy haiko moa zay anton'izay zavatra hoe fa dia mahavariana mihitsy ny ataon-drala amin'izany ka manaingana fitondram-panjakana mahefa zany zay mba hijery akaiky amin'ny fipetraky le toerany ty indrindrindrindra fa le eo amin'ny ty tany ty satria mijaly reo tatsasy reo vahoaka tompon-tany reo raha mbola zao foana nahazo azy zany mandritry ny fotoana ipetrahany ety ka raha ny tena marina tokony isy tompony raikitra ambony mihitsy mba mijery anay akaiky amban'ity toerany ity fa misy tsy maty voalava kibo zany raha fahazahoanay azy ty toerany ity zany moa dia tsy fantatry zany fa dia matoa misy an'izany an'olona maromaro zany dia fa iraka mihitsy zany fahazahoanay azy zay eo fitantanana. Dia nahavariana koa raha araka ny filazanay ny mponina ety io ena raha io zany mirehitra foana ijiro io andavanandro nefa ny alina nanomboka tamin'ny enina parveny amin'izay action zay maty ijiro io dia zany ny zavatra mahavariana anay ety zany amin'ny zavatra zany efa nomanina zany io raha fahazahoanay azy. Maresaka avy any ivelany kosa indray no ny fantrana lalina atrehan'ny Pakistan amin'izao fotoana natao mamempoana manomboka androany ary haritra iray volana ny sara-pitaterana amin'ny fiara fitateram-bahoaka ao Islamabad renivohitry Pakistan ny vitsolika tao an-toerana izay niakatra hatrany amin'ny 2.700 hatramin'ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Israel sy Iran raha faingo 7 euro kosa ny litatry ny solika ao an-toerana antony izao fanapa-kevitra izao. Diny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoananao ary rapitso indray veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.